Ravina milalon'ny tompo, ity no alahady fahavalo manahaka ny dignité, alahady izay andraisantsika lohevitra manao hoe tany mafy ny finoana. Ty alahady 7 aogositra 2024 ity. Mivavaka isika. Velim-pidirananao zay va eo fa tonga amin'ity alahady voalohany amin'ny volana aogositra 2024 ity, izay anomezanao no hevitra manao hoe tany mafy ny finoana. Koa manomezana tompo ny finoananao indray amin'ity androany ity, ary aza vela hiala aminay ny finoana aty anatinay any. Fa tehirizy ny finoanay tompo. Fa no ny tompo ny finoanay tsy mpanifasa, dia omeo ny teninao indray ny finoanay mba hitonga hatrany sy hifikitra aminao hatrany izay aizanaka ny fanamasinao anay. Ny anjara mofinainao atsika amin'ity 7 aogositra 2024 ity, alahady fahavalo manahaka ny traité havana, dia ny bokin'ny Daniela 3:4 ka hatramin'ny fahinam-bolo. Daniela 3:4 ka hatramin'ny fahinam-bolo. Amin'ny anaran'i Jesosy no amakiana izany lavitra Damasina isa. Ary dia nisy mpikabary ny antso mafy hoe zao no lazaina aminareo ny firenena sy samihafa fiteny, rehefa mandeha ny faneniny Anjomara sy ny Sobaba sy ny Kanga sy ny Saboka sy ny Vali sy ny Symphonie ary ny zava-maneno isan-karazany nareo, dia mikofa ka mivavaha amin'ny sary olona volamena sy fa natsangany Nebokadnezara mpanjaka. Ary na iza no tsy mikoka sy tsy mivavaka, dia tsy miaraka amin'izay ho anatin'ny laforo ny safiny rehetra. Tamin'ny fotoana nandinisan'ny firenena rehetra ny fanenon'ny Anjomara sy ny Sobaba sy ny Kanga sy ny Saboka sy ny Vali ary ny zava-maneno isan-karazany, dia nikoka sy nivavaka tamin'ny sary olona volamena izay efa natsangan'Andriamanitra amin'ny mpanjakany firenena sy ny firenena ary samy hafa fiteny rehetra. Ary tamin'izay dia nisy kaldianina sasany nanantona ka ny ampanga Jiosy. Ka ny teny izy ka nanao tamin'ny Nebokadnezara mpanjaka hoe: ny mpanjaka ny velona manak'izay anie ianao, ny mpanjaka ianao efa nanao lalàna fa ny olona rehetra izay mandeha ny fanenon'ny Anjomara, ny Sobaba, ny Lokanga, ny Saboka ary ny Vali sy ny Symphonie, zava-maneno isan-karazany, dia mikoka hivavaka amin'ny sary olona volamena. Fa izay tsy mikoka sy tsy mivavaka kosa dia tsy mpino anatin'ny laforo misy afo rehetra. Ko misy Jiosy izay nataonao ho tiningara amin'ny Babilôna sy ny feny, dia Sadraka sy Mesaka ary Abednego, ireo lehilahy ireo tsy mananaiky ny teninao akory mpanjaka tsy mananompo an'Andriamanitra izy na mivavaka amin'ny sary olona volamena izay efa natsanganao. Dia niteny tamin'ny fahavinirana sy ny fahatezerana Nebokadnezara ka nasainy nalaina Sadraka sy Mesaka ary Abednego nentiny teo anatin'ny mpanjaka ireo lehilahy ireo. Dia niteny Nebokadnezara ka nanao tamin'ny mofananareo va Sadraka sy Mesaka sy Abednego no tsy namponareo ny Andriamanitra na vavahanareo amin'ny sary olona volamena izay natsangako. Ankehitriny raha miomana ianareo amin'izay andinisanareo ny fanenon'ny Anjomara sy ny Sobaba sy ny Kanga sy ny Saboka sy ny Vali sy ny Symphonie ary zava-maneno isan-karazany, ka mikoka sy mivavaka amin'ny sary olona izay nataoko, dia tsara izany. Fa raha tsy mivavaka kosa ianareo, dia tsy miaraka amin'izay ao anatin'ny laforo misy afony rehetra. Ary iza moa zan'Andriamanitra avonjy anareo amin'ny tanako izany, dia namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe: ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamaliana ianao akory amin'izany zavatra izany. Ino Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny laforo misy laforo afony rehetra, sady hamonjy anay amin'ny tananao mpanjaka. Ary na dia tsy izany aza, ako fantatrao mpanjaka, fa ny Andriamanitra dia tsy tomponay any sary olona volamena efa natsanganao, dia tsy vavahanay. Masolo manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana.
Yang malala mahavariana ity lahatsoratra masina ity fa misy olona tsy nakatoy iteny mpanjaka. Dia izy telo lahy Sadraka, Misaka, Abednego rehefa mivoaka ny didy hoe tsy maintsy mivavaka amin'ny sarigolona ary mivoaka any. Isak'izay tonga ny fampandrenesana azy. Sadraka, Misaka, Abednego dia tsy mety nanosana. Ny fiafaran'ity Pécope ity fa nijanona taminy ka namakiako azy fa 520 ny fiafaran'ity. I Sadraka sy Misaka sy Abednego mpanompon'Andriamanitra ambindrina nivoaka ka viety dia nivoaka avy tao amin'ny afo Sadraka sy Misaka ary Abednego. Nivoaka avy tao amin'ny afo Sadraka sy Misaka ary Abednego. Ny Andriamanitra ivavahany Sadraka, Misaka, Abednego dia Andriamanitra mpamonjy. Satria izao no lazainy ery amin'ny 7:70. Ino Andriamanitra zay tomponay dia mahavonjy anay. Ny Andriamanitra zay tomponay dia mahavonjy anay. Ny anaran'i Jesosy mba fantatrao moa ny dikany. Jehovah no mpamonjy. Alazaina fa hoe mpamonjy tokotra izy. Ka zasanao oka tsy sanasana intsony. Oka tena toky. Oka tena hifikitra n'izany Jesosy mpamonjy tokotra. Vita ningena na nanolotra ny tenany no avitra noho ny fotantsika sy fotan'ity izao tontolo izao ty. Izy le fanatitra fampitsarana amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Ko amin'ity Andriamanitra. Tianao no voavonjy. Tianao ny azo famonjena. Tianao ny isany no voavonjy. Mitezy zasanao. Tena toky an' Jesosy Kristy. Tsisy anarana hafa ahazoana famonjena afa-tsy anaran'i Jesosy Kristy lehilahy. Tsy misy mpamonjy afa-tsy Jesosy Kristy. Izao no ilazany Isaia any Jehovah Andriamanitra. Isaia 40:20 izay tena tseritreritra tokoa sy fandinika tokoa amin'izao vaninandro eny antsika izao. Ny mba vakiana amintsika zany Isaia 40:20 zany. Izao no lazainy manao hoe ery amin'ny 5:10 sy manaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 40:20 sy manaraka. Vaitsika kely ny famakiana azy. Ho Jehovah, ianareo ny vavolombeloko sady mpanompoka efa nividiko mba ahafantaranareo sy hinonareo ahy ka ho azonareo tsara fa izao izy. Mahafantaranareo sy hinonareo ahy ka ho azonareo tsara fa izao noho izy. Taloha dia tsy misy Andriamanitra voavolo sady tsy misy andima. Izao dia izao ihany ny Jehovah ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Izao dia izao ihany ny Jehovah, tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Tsy misy Andriamanitra voafolona taloha na ankehitriny na no avy fa izy no Andriamanitra hatr'izay ao mandrakizay. Lazainy koa hoe tsy misy mahanomaka amin'ny tanana. Eny hatramin'izay andro izany izy ihany no izy ary lazaina koa ny asa izy izy amoasaka. Kaoka izasy ianao vavolombelona sy mpanompon'Andriamanitra matoky amin'ny sehatra izay misy antsika tsirairay avy ka anambara sy ampahafantatra fa Jesosy irery ihany mpamonjy zao tontolo izao ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izy irery ihany. Dikany Jesosy matsy dia hoe Jehovah no mpamonjy. Jehovah no mpamonjy. Amin'ity andro amin'ity avy mitezy zasanao. Tena hitoetra amin'izay. Tsy ala amin'izany. Na azonao ako izao rehetra izao nefa very mifananao dia maratra ny fonao. Ohatsika tsy diso zavatra hoe ny fonana Kristy sy azo amin'izany hatramin'ny voalohany farany angataka ny fampaheza amin'ny fanahy masintsika mba toetra amintsika sy toetra tsara amin'ny fonana Kristy tsika amin'ny andro havelomantsika rehetra. Naiza no havelomana. Tera sy misaotranao izay raha eo fa
ary ary ny ty lahatsoratra masina zay vao avy vakina eto amin'ny Isaia 7:20 ty na bokin'ny Daniela fa inao dia ianao hoe ihany no Andriamanitra ary tsy misy Andriamanitra talohanao na mandrina anao. Ianao nefa nisy tamin'ny voalohany tsy misy mandrakizay. Ianao no hany mahavonjy ary tsy misy mpamonjy afa-tsy anao. Koa ataovy mihitsy matoka izany. Ataovy tafitoetra amin'izany zay aza vela hiala amin'izany koa zay. Maizalaiza ny sitrakai ny ary vavaka hoe anay izay nandanitra. Nasina ny anaranao, tonga ny fanjakanao. Ataony sitraponao ity atany tahaka ny andanitra. Minaniny amin'ny saso anay ary mamilany ny lokay tahaka na milana izy ny taminay. Izay mitondra anay mifakapanay. Mamanafana amin'ny ratsy no fanjakana sy hery avy voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany avondrina amintsika ny zotodrano tonona minahara zanaka fanamaso zao. Isang finoana sy fanantenana ary fitiavan'izany. Ary Andriamanitra ny fanantenana ny aminanareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny fonareo mbo hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny fanamasina. Ary tsy misy mpamonjy afa-tsy Jesosy Kristy ihany hatramin'ny voalohany sy ankehitriny ary manakizay. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanamasina. Amen.